Salama, tonga soa tamin'ny page crypto trading mata. Misy nanontany amin'ny MP tany hoe hiakatra foana ve ny koron'ny bitcoin, izay ny fanontaniana. Dia malitsika an'io dia hanao analizy ny bitcoin antsika ny androany, izany hoe analizy à long terme. Dia ny fomba hanaovantsika analizy araka n'izay vidéo efa nipibiliako moa izany efa daholo ny rehetrarehetra. Dia ity vidéo fa tamin'ny mois d'avril ity no jerentsika anazy. Dia tsy dia hiditra détail betsika fa ny resaka corrélation aloha no tondratsika anazy satria à long terme io. Dia resaka support résistance tsy maintsy jerentsika. Dia ny resaka chartisme izay angamba no tondratsika anazy, izany hoe jerentsika ny resaka corrélation avec ny indice de dollar américain de XY. Dia mialohan'izay, raha mbola tsy misabony amin'ilay page ianao sy j'aime dia manasa anao j'aime an'ilay page dia cliquena ity bouton ity Dia raha vao vita izay dia manasa anao koa hanao abonnement, cliquena ilay bouton abonnement. Dia raha vao vita ilay abonnement dia cliquena ity dia atao hoe favorisana ilay page. Amin'izay anao mahazo notification foana chaque misy vidéo publienay eto amin'ny page. Dia izay zany ilay fanontaniana hoe hiakatra foana ve ny koron'ny bitcoin. Raha remaraka anareo tato ato, ataoko hoe 7 jours tato ato, dia performant be ny altcoin, performant, izany hoe ny bitcoin moa zany nanomboka tamin'ny semaine de février tany efa tsy niakatra tony ny koron'ny bitcoin, izany hoe ny stagne entre $60,000 sy $40,000 tanomboka tamin'ny février tany, izany hoe eo amin'ny folo herinandro teo zany. Kanefa ny ireo crypto-monnaie hafa niakatra foana. Ohatra zao ny tena nalaza zao ty Ethereum classique ty zao ny tena niakatra be. Dogecoin koa moa zany efa tsy magaga. Dogecoin sy ireo crypto-monnaie sasany. Bitcoin Cash, Bakery token sy ny tariny. Litecoin zao vao nanomboka niakatra tamin'ny herinandro ty. Ny Ethereum koa niakatra be. ETH, Litecoin moa zany filazan'ireo crypto-monnaie ankoatra ny bitcoin dia niakatra be. Ohatra zao jerentsika zao ny Ethereum classique, BTC, Kraken nanao hausse 500% tanatin'ny 2 semaines. Imagineo zany raha nanao trading miaraka amin'ny effet de levier anao. Ethereum classique, ny Ethereum matsotra, ETH indray zao niakatra be koa. Dia dernière semaine koa niakatra. Fa ny anazy tsy dia hoe eo ihany fa 50% io tanatin'ny 2 semaines fa azo lazaina hoe avo ihany zany. Dogecoin, Bitfinex ty jerevantsika anazy io. Tanatin'ny 2 semaines, 4 semaines moa zany tena niakaran'ilay tao, izany hoe tanatin'ny iray volana tato 1000% Dogecoin. Izany hoe raha nanao investissement ianao dia fois 10 zany ny bénéfice azonao satria 1000%. Niakatra aloha izy dia avy eo nanao consolidation kely dia niverina niakatra. Dia ina koa zany ny crypto-monnaie ankoatran'izay, LTC, Litecoin. LTC zao vao tamin'ny herinandro ty izy vao nanomboka niakatra. Izany hoe nanao cassure ny Plio nanenjika an'ity TH ty izy. Ity zany ny ATH. Nanenjika an'io izy. Tratrany dia nanao rebondissement. Nefa maninona reto altcoin reto niakatra be nefa ny bitcoin tsy niakatra mihitsy raha jerentsika zany avetsika jerena ilay bitcoin. Bitstamp ty. Tsy niakatra mihitsy izy nanomboka tamin'ny mois de février fa ny stagne. En fait, misy ny atao hoe bitcoin dominance.
dia raha jerena io ianao dia tapeo amin'ny barre de recherche BTC.d. Market cap Bitcoin dominance. Io market cap Bitcoin dominance io zany dia maneho ny ratio entre ny Bitcoin sy ireo altcoin, zany hoe raha ohatra ka midina ny pourcentage io, ny pourcentage, raha ohatra hoe midina ny orin'ny Bitcoin dominance, dikan'izay zany tsy performant intsony le Bitcoin fa le altcoin zany plus performant. Raha ohatra hoe miakatra ny Bitcoin dominance dia ny Bitcoin zany plus performant. Zany hoe raha jerena situation resaka investissement, aleon'ny olona zany mi-investir amin'ny Bitcoin raha miakatra le dominance, fa raha ohatra hoe midina le cours-n'ny Bitcoin dominance dia aleon'ny olona mi-investir anatin'ireo altcoin, zany hoe ireo crypto-monnaie hafa ankoatran'ny Bitcoin. Dia raha rena remarque atsika nanomboka tamin'ny septembre 2020, nanomboka ny performant kokoa zany Bitcoin, zany hoe teto nanomboka tamin'ny septembre 2020 dia aleon'ny olona koa zany mi-investir tanatin'ny Bitcoin, dia niakatra zany ny dominance ny Bitcoin. Fa teto ato amin'izay nanomboka tamin'ny janvier 2020 teto, zany hoe raha vao nanomboka range le Bitcoin dia nisy le olona investisseur tanatin'le Bitcoin le volany dia naleo ny investir tanatin'ireo altcoin, zany hoe ireo crypto-monnaie hafa, dia nidina amin'izay ny suite amin'izay zany cours-ny Bitcoin dominance nanomboka tamin'io ary mbola hidina io. Dia araka ny analitsika andrany dia jerintsika resaka corrélation voalohany amin'ity Bitcoin dominance ity, satria tracé support résistance sikany dia ato zao misy ny atao hoe support résistance amin'ny ity Bitcoin dominance ity. Jereva tato raha vatratra zany le support dia nijanona, tsy nanao investissement tamin'ny Bitcoin intsony le olona, tsy hoe nijanona fa nihena, dia aleony nanao investissement tanatin'ilay altcoin. Iko moa zany misy support résistance izay nanao cassure il y a tamin'ny mois de fin mars tany, zany hoe il y a 4 semaines teo. Donc zany raha ohatra hoe investisseur na trader dia conseil zany aza mitrade Bitcoin mihitsy ato fa aleo miandry an'ity mirebondir amin'ity support ity vao manao trading Bitcoin, zany hoe mety aty amin'ny mois de juillet, fin juillet ity zany na mois d'août ity zany faut possible misy réaction zany le Bitcoin, donc zany range foana zany le Bitcoin. Raha manao projection zany tsika dia mety hanao ohatr'izao ity Bitcoin dominance ity dia hanao rebondir mety amin'ny mois de juillet any, na inverina miakatra na manao cassure, zany hoe midina aloha ity dia manao consolidation eto sy manao tentative de cassure. Eo amin'izay misy scénario anankiroa, sa inverina miakatra, soit io midina misy cassure dia midina aty ambany. Jerentsika ity indice dollar américain ity. Ny indice dollar américain ho an'izay tsy mahalala hoe indice DXY dia ny indice synthétique izy io calculeny zareo ny valeur ny dollar par rapport amin'ireo panier de devises étrangères. Dia raha jerentsika io tsika dia DXY no tapeny eto amin'ny trading io dia manao an'ity hoe indice dollar US dollar currency index. Dia par rapport amin'io indray raha ianao analyse ny indice dollar américain ianao ity indray zany ohatrany hoe mitovy amin'ilay Bitcoin dominance teo corrélation contraire ny Bitcoin izy. Dia jereo fa nanomboka tamin'ny dia en fait raha vao ataontsika analyse chartiste kely ity indice dollar américain ity ato misy zone de support résistance, dia ato koa misy
misy dia aty koa misy. Aty koa misy. Io zany support résistance tsika amin'izao. Zany hoe le cours zany nanao réaction raha vao ohatra ka nifandona tamin'ilay zone antsika. Ohatra hoe tato. Zany hoe manao réaction zany le cours raha vao nifandona tamin'ilay zone trace antsika. Izay zany mahatsara an'io trace-an'io zone de support résistance io. Dia ahoana amin'izay moa zany conclusion-tsika zany raha mijery ohatra hoe nanomboka tamin'ny mars 2020 eo mijerentsika ataontsika mensuel l'unité de temps taty zany mars 2020 taty zany nanomboka tamin'ny mars 2020 dia rehefa niakatra foana ny bitcoin en fait par rapport amin'ny indray nanomboka taty mars 2020 taty ny dollar américain indice dollar américain dia nidina foana. Dia ohatra hoe nanomboka tamin'ny février 2018 niakatra foana ny indice américain, fa par contre ny bitcoin nanomboka tamin'ny 2008 dia nidina foana. Izany hoe nanao consolidation zany izy fa tsy dia tena hoe nidina. Dia ohatr'izay koa ity hoe nanomboka tamin'ny 2016 2015 tany dia rehefa niakatra foana ny cours ny bitcoin satria nanino? Satria le dollar nidina. Zay. Dia question mipetraka amin'izay atsika amin'ny resaka zao eo amin'ny zone de support ny dollar. Eo amin'ny zone de support ny dollar. Zany hoe manana scénario anankiroa zany tsika, soit misy cassure ato raha misy cassure dia midina ny dollar. Sika idio hoe midina ny dollar dia miakatra zany ny bitcoin. Misy rebond ato dia miverina miakatra ny dollar. Dikan'izay zany tapitra zany fiakaran'ny bitcoin satria miverina miakatra ilay dollar. Dikan'izay zany miomana fa hividina amin'izay zany ity bitcoin ty raha vao iny fa hoe miakatra eo i dollar, indice dollar américain. Zay ihany ny scénario anaovana an'ity. Donc zany zaho manokana zao miandry cassure an'ity zone de support ty. Scénario probable zao midina ty dollar ty satria manino? Satria misy trend line zay tato. Zany hoe misy ligne de tendance tato zao. Zany hoe izay nirattrapé ny dollar nanomboka tamin'ny 2011. Dia jereo anefa ny tanatin'ny 4 volana 5 volana tato nanao cassure aloha izy dia nanao pullback. Dia ny retest n'ity support ty dia nanao pullback indray. Dia ity zany mety possible misy cassure. Probabilité à 80% zany dia raha vino fa cassé dia midina aty amin'ny 97 point ny indice de dollar. Sika idio hoe cassé io dia afaka zany ny bitcoin zany hoe miakatra. Zay aloha voalohany. Faharoa raha manao chartiste ianao misy natao hoe double top zay. Double top. Io double top io anisan'ny figure chartiste zany hoe manao formation sommet anankiroa. Ohatran'izao midina verina midina. Dia ohatr'izany zao ny cours-n'ity dollar aty, indice dollar aty. Niakatra ilay cours dia ny premier top dia deuxième top dia tentative de cassure amin'izay ataony amin'izao. Dia raha une fois aty cassé dia aty indray zany ny objectif manaraka aty amin'ny 80 points. Zany hoe misy formation double top zany ato. Dia raha vao jerentsika zao ny par rapport amin'ny fiakaran'ny bitcoin nanomboka tamin'ny mai 2020 zany hoe ity zany ny longueuran'ny fiakaran'ny bitcoin. Dia eo ihany zany no possible zany hoe ity zany ny objectif. Raha vao une fois cassé ny zone de support résistance amin'ny zone de support résistance aty amin'ny dollar américain dia possible aty. Ty manko le cours ty zany hoe le cours tato na veriko tato zany hoe fois 100% de hausse zany dikan'io. Dia possible zany ny dollar ny bitcoin miakatra eo amin'ny 100% eo. Zany hoe any amin'ny 100 000 dollars zany cours ny bitcoin. Donc zany
Na manokana moa zany dia aty amin'ny $100,000 aty ny objectifako. Aty zany ny objectifako. Conclusion zany hoe raha misy cassure ty dollar américain ty dia midina foana ny cours ny dollar. Dia raha misy rebond amin'ity bitcoin dominance ty zany hoe manao rebond zany ny bitcoin dominance raha tonga aty amin'ny zone de support ty dia miverina miakatra. Dia raha ohatra hoe ok zay scénario anankiroa zay dia sûr zany fa mety manao consolidation kely ty dia bitcoin zany hoe mety possible mishuta kely ty dia miakatra ty amin'ny $100,000 zany ny objectifko raha amin'ny resaka investissement bitcoin. Zay indray zany ny vidéotsika androany. Dia averina ety foana raha misy fanontaniana dia aza misalasala manontany amin'ny commentaire fa ho varitsika zany na vidéo manaraka na amin'ny commentaire.